avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vovó. Assurance Art, Timampultona Nilanao. Manulcianoni vovó. Takona fenintsony tsy fananana politika mazava sy ny tsy fahaizam-pitanta mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Vokatrizay ahilika mandrakariva any amin'ny mpanohitra ireo fihetsiketsehana sy fitakiana samihafa ataon'ny vahoaka. Tafiakatra 7 hatreto ireo voatazona ao amin'ny École nationale supérieure de la police ao Ivato raha ny angom-baovao mikasika ny rarabo inona 777 izay hiakatra fampanohavana ny alina raha tsy misy ny fiovana. Nodimandry ny maraina teo teny amin'ny hôpitaly miaramila teo amin'ny 7 taona ny Céline Ratsiraka, vadina avelany filoha teo aloha Amiral Didier Ratsiraka rehefa nanaraka fitsaboana amam-bolana maro. Efa misy malagasy sy manaiky mère porteuse eto amintsika araka ny fanadiadiana. Sandaina volana trano na arena hafa izany araka ny fifanarahana eo ambivady sy izay manaiky hitondra voka. Any velany manjaka amin'ny motsary sy ny tsy fanjarian-tsakafo ao Gaza amin'izao fotoana izao ho ny fanambarana ofisialy nataon'ny firenena mikambana androany ny Antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba to amin'ny kilasy tongovavy manasana ihany koa anaraka ny Antsiprian'izay avetrany vaovao mandidina ny fanatanjahantena nondeha hanomboantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Tafiakatra amin'ny manasa-dalana ny Barea amin'ny Madagasikara ny fiadiana ny amboarany Afrika nantsanina 2022. Resy ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny alalany fandakana tiro but 4-0 ny ekipa ny Kenya. Minitra vitsilasa zay no nifarana ny lalao raha iverenana nisaraka tamin'ny isa rainoraino rotonta teo amin'ny 90 minitra ara-dalàna ary zareo Kenianina no napiditra ny baolina voalohany teo amin'ny minitra 7-70. Nifoty amin'ny torimaso ny malagasy ka nahazo penalty ny Barea teo amin'ny minitra 9-20 rehefa mainto amin'ny faritra tsy azo ivalozana ny mpilalao andry zareo Kenianina. Tafiditra feno asina ny baolina ka sahala rainoraino isa tao anatin'izay. Tsy nisy nitoko tao anatin'ny fanalavam-potoana 30 minitra trany ny andaniny sy ny ankilany. Niditra tamin'ny Tsotsorimamba isarana tamin'ny fandakana tiro but amin'izay ka nivoaka nandresy tamin'ny isa 4-3 ny Barea ny Madagasikara tao anatin'izay. Andao rahantsika ny sombin'izay lalao zay. Et surtout faire face au huée du public. C'est parti, c'est dedans. Et avec Tony, ça fait 1-0 pour cette équipe de Madagascar. C'est bien, c'est plutôt bien tiré, même si le gardien partait dans la même direction. En fait partie Tokinaina. Et voilà, il marque avec kilo, avec autorité. Incroyable, c'est imperméable à la pression. L'arbitre décide de tirer, ben il tire, il marque, voilà. Sans aucun problème, aucune pression de la part de cet attaquant qui est entré en cours de jeu de Tokinaina, qui met donc du coup une grossière pression sur le Kenyan, qui met une belle pression sur le buteur, l'auteur de l'ouverture du score, Alphonse Omidja. Il marque
La séance se poursuit. Il rate. Madagascar se retrouve en demi-finale. Voilà l'enjeu. Voilà la prière. Voilà la pression qui peut s'exercer sur le défenseur de Gor Mahia. Auteur de l'ouverture du score qui s'élance et qui rate. C'est fini. C'est fini. Au Kasarani Stadium, ça ne rentre pas. C'est Madagascar qui va passer en demi-finale. Le public kényan n'en croit pas ses hommes. Mirarisoa ny ekipam-pirenena malagasy hatrany zany ho an'ny toy ny fifaninanana hatrehany ao anatin'izay tsanina 2020 zay fa matoa an-datsoratra avy hatrany tsy takona fen'intsony ny tsy fananana politika mazava sy ny tsy fahaiza mitantam-pitondra fanjakana amin'izao fotoana izao vokatr'izay ailika mandrakariva any amin'ny mpanohitra ireo fihetsiketsehana sy fitakiana samihafa izay ataon'ny vahoaka ankehitriny matoa an-datsoratra. Fomba fitenin'ny mpitondra ankoatr'ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso izay nalaza tato atony hoe efa vita étude. Lazaina fa efa vita étude avokoa ireo karazana fotodrafitrasa samihafa mialohan'ny ananganana azy. Étude amin'ny fananganana azy ihany ny vita fa tsy nisy fanaovana étude amin'izay mety ho fentraikany amin'ny vahoaka sy ny mponina voakasika. Ohatra, nototofana ny tanimbary ka tsy nojerena izay mety ho fentraikany amin'ny asa fiarina sy ny fiainan'ny mponina ahafana manangana ilay Enara Galeria eny Ambodifasina sy ilay lalambe migodana. Ohatra faharoa, nazakazana ny étude ka nanatsarana ny kianja Barea Mahamasina nandanina volam-bahoaka saingy hatramin'izao tsy nahazo fankatoavana, tsy misy fiantraikany amin'ny vahoaka. Maka tahaka izany fomba fiasan'ny mpitondra izany ireo ratsa mangaika rehetra miara-miasa aminy any amin'ny faritra eny anivon'ny distrika sy ireo komuna samihafa. Ny ao mainty rano tapo-tanàna ohatra, efa tapabolana izay tsy nandeha ny rano fisotro madio mamatsy ny mponina ao an-toerana. Antony, simba ilay pompin-drano voalaza fa novidiana lafo tamin'ny volan'ny siady. Ranoloa ranom-bavao azo, tsy araka ny vola voalaza fa nividianana io pompin-drano io ny kalitao ny entana azo ka izao simba sahady tsy ampy telo volana akory aty aoriana izao. Izany hoe tsy nisy fanaraha-maso tamin'ny volan'ny voaka sy ny entana azo ka ny vahoaka ao an-toerana no mizaka ny voka-dratsiny izany amin'izao tsy fisiany rano ao an-toerana izao. Fomba fitenin'ny mpitondra matetika ihany koa isaky misy raha mafana eto amintsika ny hoe ireo mpanohitra no ao ambadika izany. Izany hoe ailika mandrakariva amin'ny fanoherana ny tsy fananana politika mpanjakana mazava, ny tsy fahaizana mitantana sy ny tsy fahombiazan'ny fitantanana. Mitokona ary mitakiny amoana ireo namany misa enina nitoboka eny Ambalatavoangy ireo mpianatra ao barikadimy tsy niandry ela ny famonoana afo ary lazaina fa ny mpanohitra no ambadika izany ary ampiasaina ho fitaovana politika ny mpianatra. Mijoro tsy manaiky ny fitrandrana ataon'ny bazy toliary ny mponina, lazaina fa ny mpanohitra no ao ambadika. Midina an-dalambe no ny fatapahan-jiro lavareny ny mponina, voalaza fa ny mpanohitra no ao ambadika. Izay rehetra fitakiana antsoavo amin'ny tokony andraisana andraikitra, andraisana fepetra, amahana ny olana ara-tsosialin'ny mponina, lazaina fa ny mpanohitra trano no ao ambadika ka mandrisika ny olona ikomy sy anao fitakiana. Fanafenana ny tsy fahombiazana ny faniliana andraikitra amin'ny mahampitondra fanjakana. Na io aza nefa izany ezaka atao izany, tsy takona fenina intsony ankehitriny io tsy fahombiazan'ny mpitondra io. Miloko mena avokoa ny tondro rehetra ahafana milaza fa tsy misy azo antenaina intsony. Tsy takona fenina intsony satria ny mpanjify zao no efa miaina sy miaritra fahatapahan-jiro lavareny ka na io aza ny filazana fa anangana parka solaire etseroa ny jiro mandeha no ilain'ny mponina. Vahaolana maharitra anatsarana ny fiainan'ny mponina no takina amin'ny mpitondra. Takina ihany koa ny fitantanana mangarahara, ny tanitandalana, ny fanajanan'ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra. Tsy takona fenina ny mifanohitra amin'izany no vokatra azo. Fitanilana amin'ny fampiarana ny lalàna, tsindry sy ny raha matahora samihafa, fampiasana ireo mpitandro filaminana, irovana ny seza sy ny fahefana. Anika na dia nomena fe-potoana anaovana vakansy aza ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta, tsy afaka miala lavitra ireo tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitandronan'ny filaminana na ireo begalona na matoa an-datsoratra izay fa tafiakatra 7 hatreto ireo voatazona ao amin'ny École nationale supérieure de la police eo Ivato raha ny angom-baovao mikasika ilay rarabo inona 777 amin'izao fotoana izao izay hiakatra fampanohavana ny alina raha tsy misy ny fiovana. Vonina im-pirenena no nosandaina tamin'ity rarabo inona 777 ka tsy tokony ho maty-momoka tsy hisy toy ireo afera samihafa misy teto amin'ny firenena ho ny filoha nasional
nasionaly ny antoko HVM tamin'ity andro anty tsara soarvelo iray volana teo aoriany ny poany afera boina 777 voafaritra ho an'io alina ny andehana ny raray eny amin'ny fampanoavana eny anivony paka raha tsy misy ny fiovana raha ny ango-baovao tafiakatra 17 hatreto ireo voatana vonjimaiky eny anivony école nationale supérieure de la police eny Ivato ankoatra ireo efa nolazaina teto amin'ny fampirahalaam-baovao olona misy 12 avy amin'ny UDAN no nanampiny isa gardien sy garde du corps voninay pirenena no nosandaina tamin'ny ity raray ity ka tsy tokony sintsony hoe nisokatra ny fanady adiny saingy tsy hita ny fiafarany ho ny filohan'ny antoko HVM andrasana raha aleo tena sa tsy indray ny fitsarana ka androany dia alao alalaka ny fitsarana ary alao hanana ny tena fahafahany mihitsy satria ny firenentsika re olona ny viraviraina tamin'ny zavatra iny jereo ny mahazo antsika ran'izao tontolo zao taon'olona fimezana fotsiny tsika hoe de mivarotra taratasy raha te anao osika nareo de mandana ny Madagasikara fa any mivarotra taratasy any ka le gardien ve sa le secrétaire ve avita zany mety raha natsony izy hoe sao de mba naheno ianao sao de mba zao ianao asa fitsarana zany fa raha ireny no obedaina anatin'ilay izy de mampieritreritra ihany hoe aiza moa zany tena tompona ndraikitra eto amin'ity firenena ity lehibe loatra zatra mitranga io io tsy sanatriny zany hoe nisy nangalatra ny karoty teo analakely fa ny firenena mihitsy miviraviraina ny tena ny sandaina namidy ka ny any ny antenaiko de zay hoe tsy ho maty momboka ohatran'ireny zavatra rehetrarehetra reny hoe asokatra ho ny fitsarana araka ny teninao teo de nijanona teo mampanahy ihany koa hoetra ny rivotra kodivao ny fihetsiky ny mpitondra atao misivana ireo izay atao ho tompona ndraikitra amin'ny ity raray ity tsy indray ataony manam-pahefana mba tsy hakara ny fanady adiny zany fa izany amin'ireo trondro mandinika raha ny fanazavany tonga de manakana fotsiny hoe ireto tsy tompona ndraikitra amin'io tsy malala momba an'io mihitsy fa nga efa vita fanady adiny efa vita tamin'ireny efa clôturé nga ny procédure rehetrarehetra no mahatonga n'ilay olona izay mantsy nitsindry ataon'ilay manam-pahefana mba tsy ho any amin'ny intsony fa mijanona treo amina olona ray na roa eto amin'ny firenena lay fanady adiny zay zany ny aprisiako ny fitondram-panjakana hoe mety ireo fa reo olona rehetrarehetra manam-pahefana ireo eny mety ho sika rehetrarehetra ngamba fa lasa lavitra loatra zay mety azo ahina ao anatin'izany miakatra fampanoavana le olona de mijery ianao misy mpiandro tanàna ao gardien misy secrétaire de manontany tena ihany ianao eo amin'ny loniny akadiriny lay zavatra nitranga ary tsy aivina ny ministra ny fitaterana teo aloha no atao tsakinady ibaby irery ity raray ity hatreto nampanantsony FBI nalainambavany ary izao mbola hiakatra fampanoavana zao tsy afaka hiala nefa ireo mpanome baiko na ezaka na dio tena azy ohatra ny rivotra kodivao ny filazany Andry Rajoelina sy Tsay Christian ho tsy mahafantatra izay manao tsinitsiny ity raray ity ka maneho fa tsy mety ny fomba fitantanana ny firenena raha ny faneho-kevitra hatrany andrasana araka izany izay mety ho toy ny fampanoavana fa tsy mankasitraka ny faneriterena amin'ny fahafahana maneho hevitra ary mitaky fampanajana ny demokrasia amin'ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny vondrona SADC amin'izao fotoana izao takian'izy ireo ny fanovana ny rafim-panabeazana ny fanatsarana ny politika any angovo ary ny fanafoanana ny fanavakavahana ara-pananahana eo amin'ny mahalasy mahavavy isan'ny sosokevitra ny votro ireo androany nandritra ny fikoanandony araha ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny vondrona SADC natao teto Antananarivo tao anatin'ny 5 andro rina fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay misy fito ireo fehin-kevitra ny songadina nandritra ny fikoanan-doha ny arahan'ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny vondrona SADC natao teto Antananarivo nanomboka ny 12 hatramin'ny afarana androany voaresaka tao anatin'izany lafiny fanabeazana takian'izy ireo ny anovana ny rafim-panabeazana sy ny fandaharam-pianarana ao anatin'ny firenena mikambana ao amin'ny SADC mba hampiankarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ahafahan'ny ankizy misitraka fanabeazana indrindra ny fanajana ny miralenta mila petraka ny paikady anomezana sehatra ny tanora ahafahany mandray andraikitra sy ny fanapahan-kevitra ara-politika mangataka ihany koa izy ireo ny ametrahana politika matotra amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny angovo ampiroboroboana ny famokarana entitra ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny SADC nanambara fa samy manana olana mahakasika ny fahalalahana maneho hevitra ireo firenena mikambana ao anatin'ny SADC mamparefy ny fametrahana fanjakana tsara tantana sy ny fampandrosoana zany ka mitaky ny fampanajana ny demokrasia ao anatin'ireo firenena
40 izy ireo tokony modely voalohany amin'ny fampanajana izany Madagasikara amin'ny mahafilohan'ny SADC ny filoham-pirenena malagasy. Iny Madagasikara manokana mahafiloha azy amin'ity taona ity zany dia mana didy sy andraikitra mba hampanaja ny firenena rehetra andro zavatra nosoniavina sy nekena fa ho tanterahana amin'ny politika izay fanarahana atao anatin'ny firenena SADC ka iara-iasa zany ny firaisamonim-pirenena malagasy amin'ny fitondrana eto Madagasikara amin'izay fampanajana ny zavatra nosoniavina sy ny zavatra nekena izay amin'ny lafiny rehetra mihitsy fa tsy amin'ny resaka demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra sy miteny ihany. Ankoatr'izay takina ny fanaovana laharam-pamena ny lafiny arabaritra ka samy azo tombontsoa ara-drary ny mpiantsehatra rehetra angatana izy ireo ny tsy fitanilana sy ny fitantanana maharitra ny politika ny famatsiana ny rano amin'ny mahaina mamelona ny olombelona azy tsy manaiky ary toerin'izy ireo ny fanavakavana sy ny faniliana ny lafiny ara-pananahana amin'ny mahala sy mahavavy izay tokony samy sitraka ny fiahina ny lafiny ara-sosialy sy ny ara-toekarena. Ny SADC tiatsika hipetraka dia ny lehilahy sy ny vehivavy ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy sy izay fahasamihafana rehetrarehetra dia manana fanararoatra afaka mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny fiainana eto amin'ny firenena SADC iray manontolo ka tsy hisy voahilikilika no ny fananahany malahy sy ny mahavehivavy azy. Ireo sehatra rehetrarehetra zany dia tokony hojerena manokana izay fitoviana malahy sy ny mahavavy ary tsy fanavakavahana sy tsy faniliana amin'ny resaka fananahana izy. Niainga tamin'ny olana fototra nitranga tamin'ireo firenena 40 tao amin'ny vondrona SADC no nametrahana ireo fehinkevitra ireo ka navadika ho sosokevitra natolotra ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny vondrona SADC tamin'ny ministeran'ny ponina sy ny firaisan-kina ny ariva teo ity sosokevitra narafitra izy ireo ity ka anjara ny mpitantana ao anatin'ny SADC no mandray fanapa-kevitra amin'ny fampiarana azy samy nahatonga solotena avokoa ireo firenena 40 tamin'ity fikoanandony fiarahamonim-pirenena nandritry ny 5 andro natao teto Antananarivo. Vaovao mampalahelo nodimandry ny maraina teo teny amin'ny hopitaly miaramila teo amin'ny 7 taonany i Seline Ratsiraka vadina velany filoha teo aloha Amiral Didier Ratsiraka rehefa nanaraka fitsaboana mambolana maro reny nahay nitarika tia nandray andraikitra sy nitodika manokana tamin'ny vehivavy sy ny ankizy no nahafantarana azy nandritra ny nahavadiny filoha ny Repoblika azy teo aloha Gabain Loano mitaritra ny Antsiprian'izay. Nodimandry androany zoma 20 aogositra 2024 maraina teo amin'ny 7 taonany tao amin'ny hopitaly miaramila sovinandrena i Seline Ratsiraka rehefa nanaraka fitsaboana efa mambolana maromaro izay vadina velany tompoko lahy Amiral Didier Ratsiraka filoham-pirenena tamin'ny taona 577 ka hatramin'ny 377 ary ny taona 777 ka hatramin'ny taona 2000 izay efa nodimandry tamin'ny 20 martsa 2020 teo rajevina. I Seline Martha Velonjara ny tena anaran'ny Seline Ratsiraka zanaka vaviny Pascal Velonjara izay parlemantera tamin'ny andro ny fanjanahantany no sady mpanorona ny antoko padesma ary efa solomavamahoaka tamin'ny taona 770 ka hatramin'ny 570. I Seline Ratsiraka dia vehivavy tombo sy voateza tao anaty antoko politika sy ny momba ny raharaham-pirenena ary fantatra tamin'ny fitiavana nandray andraikitra sy mitarika hatrany ampianarana nanambady any Didier Ratsiraka ka niteraka 4 menadahy izy mivady dia i Olga Ratsiraka, Sophie Ratsiraka solomavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikty ny Vatomandry Amperinasa sy Annika Ratsiraka sekretera nasional ny antoko Arema ankehitriny ary Xavier Ratsiraka. Teo anivony antoko Arema dia nanana anjara toerana lehibe i Seline Ratsiraka raha tsy laza afa-tsy ny fitarihany ny fikambanana vehivavy Arema ary tompo-kevitra tamin'ny fananganana ny akany Arema ihany koa ny tenany. Rehefa nodimandry ny vadiny dia ny filoha Amiral Didier Ratsiraka ny martsa 2020 dia nanangana ny fondation Seline et Didier Ratsiraka i Seline Ratsiraka ny volana novambra 2020 izay natao anohizana ny asa fanasoavana ny tanindrazana izay efa natomboky ny vadiny teo amin'ny sehitry ny fanabeazana, kolotsaina, tontolo iainana ary ny fiahina ara-tsosialy.
Ny fianakaviam-beny Cool TV FM matarian'ny filompanorona sy ny tale général moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana ao anatin'izay. Fa manao défi amin'ny Andry Rajoelina ny solombavam-bahoaka avy amin'ny faritany Toliara raha sahy ilaza ny fanjakana fa mandeha ny pipeline ny sarety hatrano no mandeha alohan'ny omby amin'ny fitantanana ny firenena ka mahatonga ireo fampanantenana tsy misy tanteraka amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana olona saina no mitaritra ny antsiprian'izay. Vato fototra anaovana lanonam-be andanimbolam-panjakana na itoy na tsy itoy ny asa. Fototra fitrasa tsy mbola vita ary tsy misasaka akory efa tokanana. Raha izay fomba fiasan'ny Andry Rajoelina sy ny fitondrana izay tokony hotokanana ihany koa ny pipeline any Atsimon'Nosy rehefa mandeha na vita hoy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny faritany Toliara. Député avy any amin'ny faritany Toliara avy any faritra Atsimo. Malahelo raha ilaza eto fa tamin'ny tadiditsika angamba tamin'ny adihevitra ny fanaovan'ireo kandida tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo nilaza mihitsy Andry Matofilo fa hoe efa mandeha ny pipeline any Atsimo tadidinareo angamba izay nisy mihitsy aza zanaky ny faritra Atsimo nasaina mitsanga iova volombelona. Andry Matofilo afaka manao défi aminao andao tsika rapitso dia rapitso hiaraka aminao fa za dia tsy mbola mahita pipeline mandeha tsy mbola mahita na ranoray mitete ao Ambovombe ka hoeto rapitso raha ohatra ka diso zao zavatra teneniko zao dia handray micro fa hoe nandainga zany androany raha ohatra ka misy pipeline efa mandeha izy ary tsy hoe afaka 2 volana 3 volana fa androany satria tany amin'ny fampelezan-kevitra anao no efa nilaza fa hoe efa mandeha ny pipeline andro. Raha ohatra ka tena nandeha io angamba reny aza tapany kely ny vita amin'ny autoroute gn'anankiray no vita amin'ny téléphérique efa filoham-pirenena firy no nentina nanao tsy fatan'le fanjakana ny priorité na angamba ny hoe tsy raha rahiny fanjakana ny priorité ny vahoaka malagasy. Lany andro lany vola amin'ny famonoana afo ny fitondram-panjakana vokatry ny tsy fananana drafim-pampandrosoana mazava mavaivay ary mitombona ny tsikera na amin'ny tambazotra-tserasera io na amin'ny haino vakijery noho ilay fomba fitondrana ny firenena izay ny sarety indray no mandeha alohan'ny omby. Tsy manana tableau de bord ny fanjakana, tsy manana tena ataontsika hoe drafim-pampandrosoana mazava izay izorana andehanana hoe iainga izy dia anao inona dia fara amin'inona ny impact social économique an'ilay zavatra ataony. Tsy misy an'izay tena tsy misy an'izay izy fa ataontsika hoe mamono afo mandritra ny taona ny ataony dia misy menimena amin'ny tambazotra dia vonoina indray iny aloha any ka tonga hatramin'ilay hoe lalana mbola tsy vita dia efa tokanana nefa ny ataontsika hoe ny lalana mifehany io dia hoe après service fena hoe vita tanteraka ny asa misy réception technique zay vao afaka tokanana l'izy dia lasa ataontsika hoe sarety mandeha alohan'ny omby ngamba raha zay ny azo ilazana anazy. Ilay vava mandeha be ilay vola nefa tsy mifanaraka amin'izay ny makany amin'ilay izy rehefa avy eo ilay izy lasa effet d'annonce daholo ny programme rehetrarehetra tonoany vava daholo nefa tsisy tanteraka izy rehetrarehetra dia avy eo menimenina ny olona natambazotra na zavatra ohatrany dia mamono ny afo indray ny antaniana vola rehefa avy eo. Ny fampanantenana betsaka noho ny asa vita ny eo tsy tanteraka lazaina indray ny fampanantenana manaraka manao toy vakana toy ny skandale miseho tamin'ny firenena ihany koa izay fampanantenana izay raha ny faneho-kevitra hatrany. Nofoazina indray tatoato fa irosoana tsy ho ela ny flyover amana ny olana ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena voalohany fa asa raha oviana no apetraka ny vato fototra ary ho vita raha oviana ihany koa raha tarafina amin'ny autoroute sy ny téléphérique. Sa ihany koa ho ny mpanara-baovao hijanona ho fampanantenana toy ilay centre de conférence internationale sy ny palais des congrès izay nolazaina fa andraisana ny SADC. Vita in'ilay fivorim-be fa tsy hita ny toy n'ilay fototra fitrasa. Ity palais des congrès ity ny flyover tana masoandro raha ireo aloha ny maketo no efa hitan'ny vahoaka malagasy fa ny fahavitany no samy miandry ny rehetra miandry vagasy. Fa nanao hetsika ampilaminana ireo mpianatra tao amin'ny université Toamasina tamin'ity androany ity mitaky ny amahana ny olany fatapahany herinaratra any an-toerana amin'izao fotoana izao takiny izy ireo ihany koa ny amitsoran'ireo mpianatra miisa 9 amin'ny rahalana hiditra amponja vonjomaika omaly herinora zafimanana kolo Toamasina. Grevy tsy nisy pitarika no nitranga teo anoloany vavahady be ny université ny Barikadimy ny aliny alatsinainy fa 12 ny volana aogositra lasa teo izay naharatrana reny mpianakaviana iray sendra nandalo vokatry ny Torabato. Mbola grevy tsy nisy pitarika ihany koa no nitranga ny talata pitsonio raha ny fitantarany ireo mpianatra monina ao amin'ny trano fonena ny mpianatra ao Barikadimy.
tsy marina araka izany ny filazana ho ireo mpianatra fa ireo nitorabato ny aliny alatsinainy fa 20 volana aogositra no voasambotra ny mpitandro ny filaminana ireo ny aliny talata fa 17 ny volana aogositra teo amin'ny vavahady ny université sy tao anatin'ny faritry ny université. Misy zava-misy aminay ato zao. Misy grève mivaky roa ny grève aminay ato, grève atoandro sy grève hariva. Le zavatra le grève nandratrana olona grève alina. Amin'ny andro alina ny grève. Aminay ato rehefa grève hariva tsisy mpitarika. Tonga dia mivorivory dia lasa daholo. Ny grève alina to tsy afantarana tareo iza nitoraka na iza tsy nitoraka. Le olona nanao an'iny zavatra iny tsy fantanay satria na dia hoe zay barika dimato ary. Rehefa misy figrève dia misy olona mpanararoatra miaraka amin'ny grève aminay. Na dia considérenay ary zay tsy manamelika ny mpianatra anay migrève. Fa manamelika an'le nahavoatoraka olona. Na zay ary. Efa nifinanay zany na ny tenanay zao efa avy tagny. Tamin'le olona tagny toy ny anjara brikinay nifonana amolona ny le olona voaratra. Tsy taminany nahavoatoraka anjare igny le olona re voasambotra. Le version jiaby amin'ny Facebook regny tsy marina regny. Efa a domaine igny zare voasambotra ary olo tsy nigrève olo nigrève zany nilefa tamin'ny andron'io. Fa le olona mirevirevy egny matoky tegna hoe zay ne tsy nigrève dia tsy miezaka dia samboropotsiny. Dia lasa zareo no mitondra titre hoe zareo le nanao anazy. Zay no mahatonga anay hoe touché zay eo zany misy mpitarika maneo grève tsy manao grève fa manao manifestation. Tsisy zavatra simba na ray ary amin'io tsisy zavatra simba satria misy mpitarika. Manameloka iny fandratrana olona nitranga ny aliny alatsinainy lasa teo iny ireto andihana mpianatra ireto. Manameloka ihany koa nefa ny fisamborana ireo mpianatra izay tsy manana ny tsininy tamin'iny raharaha iny. Ny fototry ny olana ny tokony masoan'ny fitondram-panjakana ny famahana azy hoy ireo mpianatra dia ny olany ny jirama. Ny source-ny problème no tadiavo iny ny source zay tsy pour les fins nananaovanay grève tegny. Fa nohon zay ato tsisy jiro 99% na ato mba tsy zakako 100% mampiasa jiro daholy. Dia iny tapahanareo. Ny jirama no solution raha ohatra hoe zay nitadiavo solution nitadiavina amin'ny jirama agny. Raha ohatra le acte zay migrève tsisy jiro no androsoanareo anay zay jiaby reto hoento agny abokadrao agny satria samy fa raha ohatra le nandratrana olo dia tena le nandratrana olo sy le mandratra ran'olo zay dia magnamelika anay manao an'iregny ka arifinanay amin'le olo na le olona naratra averika any fa avy tagny zay avao namanay tompoko azafady ampanazana avao namanay fa raha tsy mivoaka io tsisy zavatra mandeha ato. Raha tsy ahivina miisa enina ireo mpianatra no voasambotry ny mpitandro ny filaminana ny aliny talata lasa teo taorian'ny fidinana an-dalambe nataon'ireo mpianatra tesitra noho ny fatapahany herinaratra nisy ny torabato nandritry fotoana io ka izay no antony fisamborana raha ny fanazavana azo teny an-kianja. Nahiditra amponja vonjamaika moa izy enina amin'ny rahalahy ireo taorian'ny fampanoavana omaly tolakandro fantatra fa amin'ny talata ho avy izao ny fitsarana ireo voaroro ireo. Nilaza ankilany ireo mpianatra fa tsy hisy raharaham-pampianarana andeha ao amin'ny université ny Tomasina raha tsy votsitra ny naman'izy ireo. Dia zay ihany koa no entsika amin'ny CNW teo anaty dokafohy mbola maro mifanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny trangam-piarahamonina tany Mahajanga mikasika ilay teratany karana Pandrara. Mpivarotra ambongadiny ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro nisy namono tao amin'ny toeram-pivarotana io ihany koa mikasika ireny mère porteuse ireny izany hoe vehivavy mikarama mitondra voka ho ana mpivady manana olana amin'izay resaka fahazahoana anak'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja. Assurance Art,
10 taona ny ilanao. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Avoain'ny fanampina ora-mpivarotra atao amin'ny tsenany Sabotsy Antsirabe. Io ny sora-baventina ratiny izy ireo tao an-tsena nanomboka ny alakamisy fa 2 ny volana aogositra lasa teo. Ireo mpivarotra izay mitaky ny mangarahara amin'ireo fanampina maro nomen'ireo malala-tanana ary manao antsoavany koa ny amin'ny amoahana izay andrindrina Andriamiarsokolo Antsirabe. Ny alakamisy fa 2 ny volana aogositra 2024 lasa teo no tazana voalohany ratiranty teto amin'ny tsena Sabotsy Antsirabe ity sora-baventy izay nataon'ireo mpivarotra manao hoe avoainy fanampina. Ratsahivy natao ariny vony izay niseho tamin'ireto mpivarotra marobe ireto dia betsaka ireo malala-tanana toy ireo olom-boafidy, olon-tsotra, orinasa ary fikambanana sy vondrona maro samihafa no tonga nanome fanampina teto anivon'ny fiadidinan'ny tanàna. Ankehitriny anefa dia mitaky izany fanampina izany ireto mpivarotra izay trabony ireto. Antony misy amin'izy ireo no tena tsy manana enti-manana intsony ahafahana manarina tanteraka ny toeram-pivarotany. Eo ihany koa ny orana izay efa manomboka hilatsaka ka simba avokoa ireo entana kely izay mba amidy raha ny fanadihadiana ataony ampanao gazety tetỳ an-toerana. Taky fangaraharaana araka izany ireto mpivarotra ireto amin'ireo fanampina izay nomen'ireo malala-tanana raha ny fanazavana. Mbola tsy nisy fa any amin'ny akohanina zay efa nataony nefa ny zay fatapatany ana fa aty aminay tsy mbola nisy nataony na ray ary. Zay zao ny andry an'ilay fanampina tsy misy eto nefa dia misy ny anay zao mbola tsy voalalitra tsy voana dia tsy maintsy voatery tsy maintsy mipetraka anay satria tsy mbola vita nininako anay ary ve dia iandry minio nefa ny anay tsy mihinan-kanina tsy maintsy mitady vola anay. Teny an'izay ry zareo fa mbola tsy tonga aty aminay mihitsy ilay izy na dia tapa-biriky ray ary. Nefa tena ilaina ny anay zao mbola hoe apetrapetraka eny fotsiny reto zany anay mbola tsy vita dia efa miandry zareo nefa tsy hita ry zareo. Fa zao mivarotra kely atsinjarany kely dia zay ngeny mba miandry ny commune zay fa tsy hoe tsisy manan-karena zany aty tsisy an'izany. Misy tsy mangarahara mihitsy zany zay misy ny tena mitrangako ireo rehetrarehetra zao dia zay daholo ny miantoka vola posy daholo miala. Tafa efa niasa daholo efa may ary ireo zao no reo ihany no apetraka. Ireo ihany no averina fa miandry fa tena mbola tsisy mihitsy. Ny akamaroanay mpivarotra tatsena Sabotsy zao tena mbola miandry an'izany tafo zany. Efa nisy parti kely nahazo tao varatra tao fa parti rangé anankiray fotsiny nahazo dia mijanona le izy. Tôlina tafo tôlina reny no azony zareo tao sady fitavozavozana misy manjavozavo tsy maharitra mihitsy le fitondrana mizara le fanampiana. Tsy hoe atao ninely le fanampiana fa ohatrany hoe izy maitrano fa tsy le vahoaka na tsena Sabotsy. Zay aloha ngamba ny fieritreretanay hoe misy tsy mangarahara matoa le izy tsy tonga aty aminay ka efa ho tonga daholo ny karazana fanampiana ny trano ny tsena efa hitsangana dia avy eo amin'izay hoe vao tamindray ny mpitondra hoe tia ny fanampiana tia ny zao indray rehefa avy eo rehefa vita daholo ny tranony olona rehetrarehetra efa hitany commune moa zao hoe efa mitsangana daholo ny tranon'olona dia inona zany tsy amezana le fanampiana sa tsy fantako ny tiany zareo atongavana. Araka izany dia manao antsoava ireo mpivarotra eto amin'ity tsena Sabotsy Antsirabe ity mahakasika ireo fanampiana izay nomen'ireo malala-tanana azy ireo indrindra fa ny ara-materialy. Ankilany indray raha nangataka fanazavana teo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna izay mpanao gazety mahakasika ireo fanampiana ireo dia tsy nondraisina ary laza fa mbola sahirana ny ben'ny tanàna ka tsy afaka mandray. Tena mba manentana le commune zay mba hijerenay na dia ataoko ihany raha fa ny anay mbola be dia be tsy vita atao aminay. Ry zareo miteny hoe atao andirable izy nefa nitady fa anay tena tsy manam-bola ny amin'izany. Anay zao voatery naka vola tany amin'ny naka ny trosa volana na vidiananay zavatra zay nampivitan'ny entananay eo. Dia ny andro anay impiranay na lefa teny amin'ny commune fa tsisy eo. Ie resaka fotsiny mbola tsy momeny. Miangavo zany zay raha mba misy hoe hijery akaiky aty latsaka poto mihitsy fa tsy ry zareo ao amin'ny anao fa tena hoe le tompona andraikitra mihitsy ny latsaka eto dia mizara an'le izy mihitsy mba mitety isaky ny tsena zany mba hizara an'izay zavatra zay. Rehefa nojereny indray tamin'ireo mpivarotra koa izay na henona fa efa nisitraka ireo fanampiana dia toy izao ny fanazavana izy ireo. Io izao aloha dia ava ela izy nykotony vita raha tena marina satria zavatra kely dia kely io dia izay aloha tsy fantatra hoe na mahataraiky azy indray. Ny orana avao akaiky manko dia lasa mijaly. Raha ny eritreritra zany mety mbola tafony io matoa afa misy an'io mijoro ie mbola manamboatra izy. Araka izao hitantsika amin'ny sary eto izao dia mbola betsaka ireo mpivarotra izay mivarotra ity avelan-tsena ary mbola tsy tafiditra tanteraka ao amin'ity tsena ity. Raha tsy ahivina nefa ny tantara dia tamin'ny taona 2024 dia niaina tahaka izao ihany koa ireo mpivarotra ary naharitra taona maromaro mihitsy izany
saingy nitady vaolana ny teo anivon'ny faritry Vakinakaratra izay notarihany lehibe mifaritra tamin'izany fotoana izany Andriamatora zanak'olona Paul ary na dia nisy aza ny tsy fifankazahoan-kevitra teo amin'ny sy ny ben'ny tanàna izay tantanany tanàna Antsirabe dia niaraka nitady vaolana izy ireo nampidirana ireo mpivarotra tao anaty tsena ary minisitra ny fitsinjaram-pahefana tamin'izany fotoana izany Andriamatoa Ajo Andrenanarivelo no nitady ny famatsim-bola nentina nanarenana ity tsena ity ka fotoana vitsy taorian'izay dia verina tao anaty tsena avokoa ireo mpivarotra ary afaka nitady vola ary alalaka tanteraka ihany koa fifamoivoizana tetỳ avelan'ny tsena. Fataorian'ny fandresen'ny ekipa pirenena malagasy ao anatin'ilay fifaninanana tranona 520 teo nivoaka ny tranona napoaka sarim-bilany teny amin'ny arabe ny vahoaka taorian'izay fandresen'izay falo ny vahoaka ka naneo firaisankina sy fankasitrana ny Baria amin'izao natafiakatra amin'ny manasadalana amin'ny tranona 520 zao. Toerana maro teto Andrenivohitra no nahitana vahoaka nidina andalambe nanapoaka sarim-bilany sy ny orakora-pifaliana toy ny tetsy amin'ny 17 hektara Ankorondrano, Akazomanga, Nozato, Andavamamba sy ny maro hafa. Andao arahantsika ny ambiansa niarahana tamin'ireo vahoaka sendra ny mpanao gazety tamin'ireo faritra maro samy avy izay tamin'ity anio ity. Manabahiny indray ny fampalalam-bavao amin'ny ality dia tsy iza fa raha samy manana diary isan'ny mpiandraikitra ny serasera eo anivon'ny PMF na ny première agence de microfinance eto Madagasikara miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao amin'ny ality. Mazava ho azy mikasika ny tolotra indrana 643 no ezahantsika ho resahana vetivety fa mialohan'izay andao ampahafantaritsika amin'ny mpanaraka ny fampalalam-bavao ihany makasika an'izay PMF zay diary. Miarabana ny tokantrano rehetra ihany koa ny PMF na ny première agence de microfinance dia mpikambana ao anatin'ny réseau AKDN. Manana masiovo roapolo izahay amin'izao fotoan'izao mieripatrana manerana ny faritra folo eto Madagasikara ary ankoatran'izay dia anisan'ny tena mampiavaka ny première agence de microfinance ihany koa ny fananana ilay agence virtuelle indrana 643 izy io izay service fampindramam-bola moa zany mazava ho azy. Izahay no manantona anao zany hoe tsy mila intsony mandeha mivezivezy. Raha ohatra ianao ka mety hoe sahirana amin'izao efa fantatra ny resaka embouteillage sy ny sisa maro be dia izahay no manantona anao amin'ny alalan'ny antso iray monja amin'izay 643 izay dia manantona anao ny fampindramam-bola. Izy avy no afaka misitraka ny tolotra indrana 643 ty diary. Mpanjifa rehetra manomboka amin'ny raika amby roapolo taonany no afaka manjifa ny izay sy miantso moa zany mazava ho azy ary misitraka ny tolotra indrana 643. Mety hoe mpamboly ianao, mety hoe mpiompy ihany koa ianao mpivarotra na mpamokatra na misehatra any anatin'ny fanorenana na fanitarana trano ireny zany hoe ny mpandraharaha rehetra dia afaka misitraka ny izay service ny indrana 643 izay na ihany koa sika hoe ireo petites et moyennes entreprises. Hatreto aloha manahoana mety hoe voafetra ve ny toerana ho an'Antananarivo sy manodidina ihany sa aiza no afaka misitraka aiza ireo olona afaka misitraka ny tolotra indrana 643 hatreto? Hatreto aloha dia arak'izay tenenivy izay mihitsy hoe eto Antananarivo sy ny manodidina ihany aloha no mbola afaka misitraka an'izay indrana 643 izay miantso fotsiny ianao dia manantona anao izahay tsy mila mivezivezy averiko ihany mba ialana amin'izay fivezivezen'izay indrindra ho an'ireo mpandraharaha izay mila tosika ihany koa dia afaka miantso avy hatrany tsy atao offre ny crédit fa mampiditra fahana fotsiny tambazotra rehetra ve? Izay tambazotra rehetra afaka miantso an'izay indrana 643 fanentanana farany ary diary. Manasa anao zahay antso iray monja dia manantona anao ny fampindramam-bola tsy mila mivezivezy intsony averiko ihany izay fa izahay no manantona avy hatrany any amin'ny toerana izay misy anao raha mpandraharaha mila tosika ianao eo amin'ny sehatry ny ara-barotra ny fambolena sy ny fiompiana araka ny efa nilazaiko teo na rehefa hoe mpisehatra ao anatin'izay petites et moyennes entreprises izay dia mety avokoa. Ankasitrany zareo teo anivon'ny PMF tao anatin'izay fampahafantarana bebe kokoa ny mahakasika ny tolotra indrana 643 iny fa lafo-mbavao hafa
efa misy malagasy manaiky mare porteuse eto amintsika amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana izay natao sandaina volana trano na arena hafa zany araka ny fifanarahany eo amin'ny vady sy izay manaiky hitondra voka ho an'ireo ray aman-dreny ampivady manana fahasarotana amin'izay fahazonanaka izay tranga misy eny anivo ny fiarahamonina na voararany lalàna zany mom'izay raha ny fanadihadiana tamin'ity andro anty onona saina tranga tsy fahita firy manomboka misy eto Madagasikara ny mère porteuse na ny grossesse pour autrui izany hoe mitondra voka fa tsy zanakao iny fa efa misy olona andray azy ao aorian'ny fahaterahany ary misy ny takalony voararany lalàna zany eto Madagasikara na izany aza misy ny petatrindrina misy ny fitadiavana amin'ny tambazotra antserasera tsy mifanaraka amin'ny lalàna mihitsy zay zavatra zay satria nahoana moa raha ohatra ka i ravao no bevoka dia reo avy eo déclarenao hoe raha soa no teraka azy zavatra tsy mifanaraka aminao zay dokotera manoratra an'izany manao hoe tamin'ny andro toy izao tamin'izao ora dia teraka tao amin'ny toerana sama amin'izao ny zazakely dia raha hoe lazaina fa hoe i raha soa no teraka azy kanefa tena marina raha vao no teraka an'le zany hoe misy faux et usage de faux zany amin'izay fotoana zay zay moa zany tsy aminy satria efa tsy ara-dalàna zany amin'izany le izy dia tsy manao an'izany zavatra zay tsy manao an'izany zavatra zany zahay fa le izy tena fantatra fa misy tokoa manao an'le izy any ambadibadika any olana ara-pahasalamana eo amin'ny vehivavy ka tsy afaka hiteraka toy ny tsy fahatombombana tranonjaza no isan'ny antony mahatonga ny mpivady iray hitady mère porteuse ka nitsirinain'ilay lehilahy no ampiasaina miankina amin'ny fifanarahany eo amin'ny telotota ny tambiny azo nylay hitondra voka tena za tena nahenoeno an'izany hoe ahoana moa zany tena fandeha an'ity zavatra ty hoe omenareo ako ve ty trano tena trano misy an'izany fa ngamba zay mety tena hoe tafahoatra mihitsy lasa fitadiavam-bola mihitsy aza le izy tsy fantatro za tsy tsaratsara olona hoe mpanaraka amin'ny conscience ave zany zavatra zany na tsy haiko mety tena fa mety ho famonjena olona koa le izy indraindray fa le zavatra moa misy ny lalàna amin'ny fe dia na ohatra za hoe famonjena olona dia ohatrany tsy mety ihany ny hoe tokony androanana izy indrindraindrindra hoe atao fitadiavam-bola misy ny mère porteuse misy ny manomeny zanany ho tezain'olona noho ny antony samihafa misy ihany koa ireo misy safidy ny anangan-jaza misy ny manala zaza antsokosoko misy ireo fatrapitady tsy mety mahazo fa misy ireo tongavany arena izay lazaina fa tsy ampozina sy tsy nirina ka sahirana trangina anivon'ny fiarahamonina avokoa izany ary nahita toerana na any ampitan-dranomasina ho antsika eto Madagasikara manokana tokony andraisana fepetra rehefa tranga na fandikan-dalàna raha ny tenako aloha dia manainga ny fitondram-panjakana manainga ny mpahay-lalàna andinika akaiky an'ity raharaha momba ny hoe BGPA ty na hoe mère porteuse zay fomba itenenana satria tsy le izy zany tsy hitany hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàna fa tsy mifanaraka amin'ny olona manao médecine koa le izy zay ny eritreritra mihitsy no ohatrany tsy manaiky an'le zavatra vahintsika ihany koa amin'ity alitiry zareo avy eo anivon'ny IT University Andriamatoa Rivanandrasana Asina miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao misy ny karazana session préparatoire na ny karazana fanomanana fanamiditra eo anivon'ny IT University izay homaninareo amin'izao fotoana izao manahoana sy manahoana ny mahakasika azy io miarabantsika rehetra fahalalana ny IT University hatramin'izay dia sélection de dossier ny afahana miditra aminay zany hoe mandalo any note mathématique mandalo mention rehetrarehetra avy any ambony ny olana nefa dia zao 4000 ny dossier voaray anay isataony 350 ny azo raisiny zany hoe eo mention très bien dia eo mention bien dia mijanona ny sélection rehetra dia nefany misy an'ireo ankizy ataontsika hoe tena nahaisy tany ampianarana
fa tao amin'ny bac izy mba nisy sondrovaka kely dia latsaka kely le noty dia zay ve tsy ahafahamiditra ny IT University dia nanomana zay hoe session préparatoire ahafahana zany manomana ny ankizy ihany koa hiditra ny IT University dia mianatra mathématique sy informatique amin'ny fotoana io programmation iny zany suite ainsi de suite dia raha ohatra mandritra ny 3 semaines izy io raha ohatra zany misy évaluation farany indrindra 26 septembre raha ohatra ka manaiky zahay mandritra l'évaluation fa zakanao le manao IT University ninina mention ninina note tsy mifidy zany amin'ny fotoana io raha ohatra ka zakanao tsara le izy dia tafiditra IT University avy hatrany ianao raha ohatra zany mahazo place amin'ny fotoana io ianao dia ianao aloha mahazo place zay vao le manao sélection de dossier manomboka rovina izy io manahoana ny tingana atao raha ty soratra anarana andray anjara ao anatin'ity session préparatoire ty asany ny afahana manao midingana mila atao zany dia ohatra ny ray nanao inscription ray mihitsy ianao mitondra ny dossier rehetra ilaina ny liste ny dossier dia efa ao amin'ny site web any IT University ohatra ny reny hoe anao inscription ray mihitsy satria izy io tsy natao an'ny olona rehetra hoe hiditra amin'ny université hafa ianao fa te hanamafaizana fotsiny fa ho an'ilay olona tena hiditra ao amin'ny IT University mihitsy zany hoe mitondra ny dossier anao rehetrarehetra manao inscription 26 mandeha ny évaluation mandritra ny 3 semaines dia 27 miditra ny inscription totale dia manomboka amin'ny le 8 septembre ny session antsika mianatra ohatra ny isan'andro miditra maraina dia amin'ny hariva koa mianatra ohatran'izay dia amin'ny le 5 septembre ny farany fisoratana anarana na izany na tsy zany manahoana ho an'ireo olona mety hoe tsy te hanatrika an'izay karazana session préparatoire zay kanefa manam-paniriana ny hiditra eo anivon'ny IT University dia arak'izay tenentsika zay hoe le session préparatoire tsy obligatoire zay aloha mila mazava tsara zany hoe tsy voatery manatrika ianao fa mandalo an'le sélection de dossier normal raha sanatry ianao ka tsy lany mandritra ny session io zany hoe tsy validé zany dia afaka mametraka tsy hoe midika zany hoe tsy tafiditra IT University intsony ianao fa mametraka dossier ianao dia mandalo sélection normal fa ny tanàna farany sy mazava-dehibe ny fanohizana ny fianarana eo anivon'ny IT University asana efa ny tanàna farany dia zao efa mivaly zao ny baka ny ankabetsahan'ny tanora tsy mahalala ny asa manodidina ny informatique dia misy événement akoatran'io zany amin'ny 30 août avy zao misy ny fampahafantarana ny asa 420 manodidina ny informatique izay essentiel zany 420 manodidina ny informatique ataonay ao amin'ny IT University manomboka amin'ny 5 izy io ka hatramin'ny 2 dia manasa antsika rehetra manasa ny ray aman-dreny manasa mpianatra na mbola any amin'ny classe de secondaire ianao mila fantatra dia melo hoe inona ny asa manodidina ny informatique ahafahanao misafidy tsara mankasitraka ankasitrany ianao Andriamatory Ivinandrasana asana tompon'andraikitra eo anivon'ny IT University tao anatin'izay fampahafantara ny session préparatoire iny fantoteny amin'ny commune nakadinandrina androany ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary izay karakarainy ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga tsy miova ny tanjona ny anampinany sy anamaivanana hatrany ny fahasarana ireo ray aman-dreny mampianajanaka manoloana ny fiakaram-bidiny ireo fitaovam-pianarana sy ny vola tsy maintsy efaina amin'ny ray aman-dreny ao anatin'izay fampidirana mpianatra izay Daniela Minoso ankoatra ny fandoavana ny saram-pisoratana anarana sy ny saram-pianarana ireo mpianatra isany manahirana ireo ray aman-dreny ihany koa rehefa ankatoko ny fidirany mpianatra tahaka izao ny fividianana fitaovam-pianarana antony nanohizana ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary izay karakarain'ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga tonga teto amin'ny commune Ankadinandriana tamin'ity androany ity ny voalohanteny dia isorana be dia be ny antoko na ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga tonga sondray eto amin'ny commune rurale Ankadinandriana maromaro ny ray aman-dreny efa avy mba nifampiresaka tamiko teo amin'ny mahabe ny tanàna Ankadinandriana dia nisaotra mihitsy izy ireo fa amin'ny vidiny mirary ireo fitaovam-pianatra izay hoentin'ny vehivavy malagasy miara-miainga eto Ankadinandriana ireo ny manaraka an'izay dia ambanivohitra an'ity commune ity moa dia 900 ny ray aman-dreny dia tantsaha avokoa efa azo atao hoe efa resy lahatra ny ray aman-dreny mampiditra amin'ny mpianatra fa fotsiny mavesatra ho an'ny zareo le vidina fitaovam-pianarana dia zay ny tena hoe fanampiana lehibe amin'ny fampidirana ireo mpianatra ireo an-tsekoly eo koa ny fanohizan'ny mpianatra ny fianarana satria matetika moa eny antsefatsefany eny ny ray aman-dreny
voatena hoe todro fahasahiranana koa dia lasa voatery ajanony le ankizy mahatatsy azy fa isaorana be dia be zareo reo tonga eto amin'izany fanomezana tantsoroka an'ireo ray aman-drenireo zay raha iverenana voatery mandeha ditongotra adiny indray latsaka eo no eo na adiny indray sasany eo mankany Alarobia Ambatomanga mividy izay fitaovam-pianarana izay ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny ao Ankadinandriana raha ny fanazavana. Antony mazava-dehibe ny fisian'ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary tahaka izao noho izy manampy betsaka azy ireo amin'ny lafiny fahefa-mividy sy eo amin'ny lafiny fivezivezina ho iatran'ny fanazavana. Mora dia alohanay manatondreto moa efa nisy publicité nande dia izay na mijery tendroany mpianatra telo lycée dia CG ny anankiroa eto daholo ny retina hojerena aloha eto mba mirarary dia izay no antsena ety ka tsy maintsy hoe mandeha no eno izany telitsena hoe Alarobia na Makatikatra matanimo zany zay raha vao tsisy dia any Alarobia na Ambatomanga no mandeha misy isy afidianana be any zany no tena marina satria any tsena lehibe fa tsy mitovitovy ny atikatra dia avy ty dongotra dia ny hery zany lasa mibezabezaka no mitongotra satria nanampy ihany fa ny fatongavany atikatra efa mipetraka fisitao zany le izy dia efa mipaky eto foana zay isa-taona dia mba mirarirary kokoa le eto zany efa hita isa-taona misy fihenam-bidy dia izay no vidiananay le izy eny tsy maintsy hoe miatrika an'le aty amin'ny tsena aty foana zany dia efa hoe mividy tsikelikely fa ty zany efa hita isa-taona nge ty isa-taona ty efa misy fihenam-bidy dia izay no jerenay an'ity foana isa-taona mahafa-po ka misy fihenam-bidy mihitsy le izy dia izay no tena mahafa-po efa nampisafidy tary nge zay misy fihenam-bidy elanelany mihitsy misy elanelany be le izy. Ito ihany sabotsina mihana ho an'ny rampitso ity hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary izay karakarain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga hanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fividianana fitaovam-pianarana mora sy amin'ny vidiny mirary ity. Iazo ny mahajanga vetivetsika ao anatin'ity tranga mpiara-monina manaraka ity teratany karany iray mpandraharaha mpivarotra ambongadiny ireo entana ilaina amin'ny andavanandro no nisy namono tao am-pivarotany tao amin'ny fokotany manga mahajanga ny atoandro teo. Ireo mpiasa iverina hiasa tamin'ny ora sasany tolakandro teo nivantana vata mangatsiaka an'ilay mpampiasa azy no nanaitra amin'ny manodidina sy nampandreny mpitandro ny filaminana ihany koa tao anatin'izay. Anja Robert Kolomajanga. Nandrika ny raha tao am-pivarotana teratany karana iray manodidina ny 17 taona no maty nisy namono tao amin'ny toeram-pivarotany ao amin'ny fokotany manga eto Mahajanga ny atoandro teo. Tsindrona zava-maranitra lalina teo amin'ny tendany no namonoana ity mpandraharaha ity. Ireo mpiasa iverina hiditra hiasa ny tolakandro tokony ho tamin'ireo ora sasany no nahatsikaritra fa efa nisokatra ny tranombarotra ary vatana mangatsiaka ny osindra ny tsirara teo amin'ny tany no nivantanin'izy ireo. Voadidina mpivarotra ny anoloan'ilay tranombarotra saingy nilaza ho tsy nisy nahita ny zava-nisy ireo manodidina raha ny fanazavana. Lisy zany raha niseho le zany toko hoe teo amin'ny amoroa teo satria le izy zay zany eo amin'ny amoroa zany vavahady io nisokatra amoroa sasany dia za moa zany tsy zavatra voaremarika satria za somary aire de pause amin'iny dia za natoritory dia tsy zavatra arakako mihitsy fa le mpanampy io pata io zany eniko izy mitomany dia za kako efa misy inona hoa dia ao izy misy nitra izy tao dia misy namono izy dia tonga moa sécurité nidirikisa teny ny andro teo nanao appel sy ny tariny izy aloha izy rery no mipetraka ao izay aloha mifantatra anay satria isan'andro izy foana mamahany io vavahady io dia izy foana manidy an'io izy zany mamahany io voalohany dia rehefa amin'ny hariva izy hikatana dia izy foana ny hitanay manakatana io dia izay ny zavatra hitanay isan'andro raha ny loha ranom-bavao hatrany dia tsy misy mpiambina manokana na sécurité ilay tranombarotra raha tsy isaky ny hariva ihany. Ny hariva ihany no sécurité ny tonga eo a partir any amin'ny 5 sasany eo sécurité ny tonga eo dia sécurité zany no manidy an'io fa ny mamany io isamaraina dia pata ihany izy ihany zany mamany io isamaraina dia izy manidy an'io ratoandro dia izy rery ihany koa mamany io amin'ny roa zay amin'ny roa sasany eo zay fa le sécurité amin'ny hariva no manidy an'io amin'ny hariva. Rehefa tsy nahinao kôbasy na hoe kikika sao le izy aloha tsy zavatra hoe ohatra ny andavanandro zany le izy tsisy hoe mikorotana tsisy hoe vy mipoaka tsisy hoe vavahady nidy mafy
atao tsy ny andavanandro ihany zany zay ny zavatra hitanay koa somary teritery ny fahazahoan'ny mpanao gazety loharano-baovao tamin'ity tranga ity na izany aza niezaka trano tamin'ny fanangonam-baovao ny ekipa rehetra tonga teny antoerany ity teratany karana ity dia isan'ireo grossiste mpivarotra entana filany vahoaka amin'ny andavanandro efa tazana teny antoerana moa ny polisy pirenena ny zandarmerie pireneny ary ny avy ao anivon'ny BMH nanao ny fizahana tsy milamina araka izany ny tanànany Mahajanga raha izao zava-misy izao no zoina. Dia izay ihany koa no hoentintsika manakatona ny fampahalalam-baovao ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mbola maro ny fandarana hoentina aminao amin'ity ality santionan'izay ny ankitsi-po iarahana amin'Andriamatoa Maminirina Gilbert mpamakafaka raharaha-pirenena sy Andriamatoa Randrianjafy Elidio mpitarika TGV no sady be ny tanàna ao anosy zato andrefana fanandarana izay resana betsaka makasika ny autoroute eo ihany koa ny tontolon'ny fampianarana sy ny fahasalamana amin'izao fotoan'izao anasananao avy hatrany aoriana zao fampahalalam-baovao zao mariapitafa ao manaraka indray tombo kilasy tombo vavy elo matoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.